tavaverina indray sika eto am'ty fandarana ity ry tanora malala isany namako manaraka tsy tapaka izao fandarana izao hoan'andriamanitra ireriany ny voninahitra ary misaotra azy isika satria noho ny fitiavany atsika noho ny famindrampony Jehova amitsika dia indreto isika rehetra mbola velonaina soamantsarako andeha hivavaka hisaotra an'andriamanitra noho izany fitiavany andriamanitra atsika izany. Tompo andriamanitra rainay eo misaotranao zay satria tianay ianao. Nomenao fotoana manokana indray zay ankehitriny tompo. Handreny teninao am'izao andro faha-7 iarahana eto izao. Aoka hiteny aminay araka ny habe famindramponao ianao fa tononona aminah Jesosy mivavaka. Amen. Befalina indray ry tanora malala isany ny iarahantsika amin'ny loha hevitra faha-7 manao hoe ny tena fanafian'ireo aliena ponina avy any amin'ny planeta hafa. Volana vitsivitsy lasa izay nalaza tao amin'ny tambazotra serasera tao amin'ny vaovaon'ga Barack Obama filoham-pirenena Amerikanina teo aloha mahakasika ny resaka momba an'ireto aliena reto. Nalaza tamin'izany fa hoe isy fanafiana mety handalo fanafiana avy amin'ireo planeta hafa misy ponina izay hanafy ity planeta misy atsika eto amin'ity tany ity. Ary nahagaga fa dia lasa resaka na resaka sady resa be mihitsy izany fanambarana izany tamin'ireo teoria sy petrakevatra maro samihafa saingy manana zavatra ambarany tenin'andriamanitra amitsika hoe tena marina ve zany teoria sy petrakevitra izany ahoana no hevitry ny tenin'andriamanitra mahakasika izany rehetra izany. Ny apokalipsy 7:10 dia manambara sy miresaka amitsika mahakasika ny tena aliena zay ho avy ary tena misy tokoa izy io zay ho avy fa tsy teoria na petrakevitra ary tsy hoe hanafika olona hafa ivelan'ny planeta ho avy eto fa andeha ho jerentsika fa tena izy marina mihitsy de tsy izy zany fa Kristy izay tarika ny tafika rehetra avy any amin'ny raon'ny lanitra ho avy amonjy ary hanafitra ity planeta tany zay misy atsika ity. Izao no fanambarany tenin'andriamanitra ao amin'ny apokalipsy 7:10 ny 9:1 ka hatramin'ny 4:9. Apokalipsy 7:1 ka hatramin'ny 4:9. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina ary amin'ny fahamarinana no itsarany ny andehany ary ny masony dia lelafo ary tamin'ny lohany dia nisy diadema maro ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany ary miakanjo voafafy izy ary ny anarany atao hoe tenin'Andriamanitra ary ny atokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy samy nitaingina soavaly fotsy sy akanjo rongony madinika sady fotsy no madio ary ny sabatra maranitra voatsoka avy tamin'ny vavany ka hamely ny firenena ary izy anapaka azy amin'ny temby ary izy no nanitsaka ny famiazany divainy firetany fahatezeran'Andriamanitra tsy toa ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Toe-javatra mahagaga izany. Misy jeneraly lehibe iray dia ny jeneralin'ny lanitra no tonga miaraka amin'ny miaramilany rehetra avy any an-danitra. Miaraka amin'ny soavaly fotsy ary miaramilany rehetra dia miaraka amin'ny avokoa taingana ny soavaly. Mazava ny fanambarana eto amin'ity androany ity miresaka manokana momba izany resaka izany. Ary ny fotsy moa zany ny soavaly fotsy dia mariky ny fandresena.
le aliena zay ho avy zany eto de tsy aliena araky le eritreretiny mpanao teoria sy ireo mpandalina sy mpandinika fa Jesosy Kristy no avy eny am'rao ny lanitra. Ary ny apôstôly Jaona dia maneo an'izany Jesosy zany amin'ny maha jeneraly ny tafiky ny lanitra azy. I Josoaza rehefa nangataka fionana sy hery tamin'Andriamanitra de nilaza fa mila anao zay, mila tohevitra zay fa andeha hiakatra ny Jeriko. De tonga teo aminy nisy lehilahy ranjanana sady ngeza de nanontany Jeriko, namanay ianao sa Josoa, namanay ianao sa namany fahavalonay? De hoy ilay commande ny miaramila an Jehova, lehibe ny tafiky ny miaramila an Jehova. Jesosy zany, Kristy zany no hiaraka amin'ny miaramila rehetra, ny enjeliny rehetra, reo tafiky ny lanitra manontolo ho avy eto am'ty tany ity. Andeha ho jerentsika vetivety hoe anao ahoana sy ahoana ny fiaviny, inona zavatra hitranga am'izany hoe fiaviny Kristy miaraka amin'ny tafiky ny lanitra manontolo izany. Ny voalohany de zao, fiaviana ara-batana ity fiaviana ity. Tsy araky ny fietreretan'ny olona zany hoe atsokosoko na any ambadimbadiky ny anina rehetrarehetrany, fa tena izy ary tena misy ary ara-batana izy io. Izao no fanambaran'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy 1:20. Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy nakarina niala taminareo any an-danitra iny de mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Ny zavatra nitranga teto, ny mpianatra nandeha nanatitra an Jesosy teny tendrombohitra. Raha mifampisitositona iny ny tany, de Kristy kosa niakatra any an-danitra ary nisy anjely nanolona teny amin'rao ny lanitra. Raha mbola niandrandra nijery ny lanitra ireto mpianatra Kristy reto, no teneniny enjely hoe fa inona ary ty ataonareo ty, fa maninonareo varina miandrandra mijery ny lanitra, fa inona ka mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy. Tsy nofinofy, tsy hoe tonga mangingina fotsiny ao am-po Jesosy, fa tena ho avy izy toy ny nahitany mpianatra azy. Ary ny faharoa de zao, fiaviana ara-batana zany ny voalohany. Ny faharoa dia ho hitany maso rehetra. Malaza be zany toko sy andininy zany ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny andininy 7. Apokalipsy toko voalohany andininy 7. Indro izy avy am'raona, ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Ny maso tsirairay avy, ny maso rehetra ahita azy. Amin'ny fotoana iaviny Kristy eny am'rao ny lanitra io, dia tsy misy tsy ahita na iray azy. Enina dia ireo nandefina azy azy. Ahita mivatana izany fiaviny Kristy izany. Ny ponina rehetra velona am'izany fotoana izany. Ry havana, ho avy eny am'rao ny lanitra Kristy. Ho avy amin'ny fiaviana ara-batana ny tenany mihitsy no avy eny am'rao ny lanitra. Ary ny maso rehetra ahita azy, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary raha hitomany amin'ny fotoana io, ianao ve ilay hitomany vokatry ny fifaliana satria ny andro ny fiaviany Kristy, sa mitomany vokatry ny nenina sy ny fahotana zay nataonao, faratsiana vitanao, manenina ianao? Tandremo, fa zavatra tsy maintsy hitranga izany. Fanjaranao manapa-kevitra de nyzao sady, mila miomana de nyzao sady. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko 4:30, Matio 4:30 de hoy ny tenin'Andriamanitra: ary am'izany andro izany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarany zanak'olona, ka dia hitomany firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'rao ny lanitra izy. Amin'ny hery sy ny voninahitra ahita ny zanak'olona eo amin'rao ny lanitra. Eo zany ny fotoana ahitana ny fiverenan'i Kristy. Eo ny rendez-vous am'izay rehetra
nanaraka ny fahamarinana ary eo no ahitany zay rehetra tsy ny an-daniny ny fahamarinana am'izany fiavin'ny Kristy zany. Anahoana isika am'izay fotoana izay? Anahoana ianao zay manaraka zay fahandahana izao am'izay fotoana izay? Inona ny zavatra hitranga? Anahoana ny fihetseham-ponao rehefa ho tonga eo am'ireo lanitra Kristy miaraka amin'ny atoko ny miaramila rehetra sy ny anjely rehetra? Anahoana re ny fihetseham-ponao e? Raha samy tsy maintsy hirotsaka ny ranomaso, ny anao ve ranomaso ohatry ny ahoana ny hitranga? Fifaliana ve no andraisanao an'izany fotoana izany sa tebiteby sy tahotra? Ny fahatelo dia zao, ho reny ny sofina rehetra izany fiavian'i Kristy izany. Ny maso zany mahita ary fiaviana ara-baktely ny fiaviana. Dia izao ny fanambaran'ny Tesalonianina voalohany toko faha-7 andininy 4. Tesalonianina voalohany toko faha-7 andininy 4. Izao mivaka ny tena amin'an'i Jesosy. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Mazava tsara sady ten'Andriamanitra izany. Ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra. Na olona lalidalovana sy maharenina toninina aza mandre ny feon'ny trompetra am'izany fotoana izany. Ho reny ny olona rehetra, ho reny vazatany rehetra, ho hita amin'ny toerana rehetra ny fiavian'i Jesosy. Ary maso rehetra, ny sofina rehetra dia ahita sy andre izany fiavian'i Kristy izany. Ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy 10. Hoy ny tenin'Andriamanitra: fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ary ho levo ny afo ny tena zavatra rehetra, ka handoro azy avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ry hava-malala isany, mpanaraka izao fandarana izao, ho levony ny afo ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity. Ny fiavian'i Kristy dia ho avy tahaka ny mpangalatra ary ho lasa ny firimoromona mafy ny tany. Isy fomba manetriketrika izany fiaviana izany. Tsy fiaviana tapotapoka na hoe mangingina, fa manetriketrika ka ho re, tsisy tsy andre amin'izany fotoana izany, na hoe maninona ary zay tsy mba nandre nareo kosa dia tapoka loatra zany fiaviana zany ka dia tokony mba niomana izay. Izao no fiomanana ry hava-malala. Raha amin'ny fiavian'i Kristy ianao vao mieritreritra ho tapa-kevitra, tara loatra zy tanora. Izao no fotoana tokony hanamboarantsika ny fiainantsika. Izao no fotoana tokony hiomanana amin'izany fiavian'i Jesosy zany. Tsy fantatritsika fa ho avy tahaka mpangalatra ny fiaviany. Tsy misy mpangalatra zany ka milaza manao hoe ho avy eo aminareo zay raha alina. Tsy mampiomana izy, fa mampandre fotsiny Jesosy hoe tsy maintsy ho avy aho. Raha fantatra hoe omay ny trano efa navoaka ny harmonia, noho izany noho ny tsy fahafantarana ny toe-javatra dia miomana mandrakariva isika. Ny faha-efatra, ny fiavian'i Kristy dia rahana amin'ireo anjely rehetra, miaraka amin'ny anjely lanitra ny tafika manontolo, ireo ny miaramila izay iaradia amin'i Kristy eny amin'ireo lanitra. Izao no fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 10:20 ny andininy 2:30. Mateo 10:20 vakiny amin'an'i Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana ny zanak'olona izy. Fa iny Kristy rehefa tonga teto ambonin'ny tany dia tsy mba nisy mpanotrina, ary tsy mba nanana voninahitra akory, fa dia tany an-tranon'omby ny omby no mba nandray atanana azy, ary ny tranon'omby no mba toerana izay solona berso finanam-bilona, zay no nandraisana azy. Nidina ny fanetretena feno izy mba hamonjena naka ny tena maha olombelona, hamonjena asy ianao.
fa am'ty ndray mitoraka ity kosa le aliainatsika zay tena ho avy de mazava ny fanambarany tenin'Andriamanitra fa amin'ny voninahitra lehibe ary hotrony ny hanjely rehetra ho avy amboninahitra izy. Misy mpanao sangisangy mampalahelo ary tsy tokony ho tenenina akory ny hoe fa inona indray mbola iaviny aty, tsy efa mafy ve mifampijaliana nahazo azy tytiako hitady raharaha aty. Tsy maintsy niaritra an'izay raharaha sy fampijaliana izay izy mba hamonjena asy ianao, fa ny iaviny amin'ity ndray mandeha ty de izao hanavitra asy ianao ary amarana sy andringana ny tantarany fahotana rehetra. Koa raha ho levina ny zavatra rehetra anahoantsika ry tanora malala, ho ravana sy horinganina ho potehina ny zavatra rehetra, izay rehetra tsy araka ny izy de ho ravana avokoa. Ka raha miraikitra amin'ny zavatra tsy tokony ho izy ianao, tratra fandravana ihany koa ary. Noho izany ho ravana ny fahotana, ho levonina ny fahotana, ka raha miraikitra ao aminao ny fahotana de miara ho levona miaraka amin'ny fahotana ianao. Fa mila miala amin'izany fahotana izany isika. Ary ny fahadimy de zao. Mialoha ny idirantsika amin'ny fahadimy aloha andao vaky itsika ny Daniela toko 7:10. Daniela toko 7:10. Arivarivo ny manompo azy ary alinalina ny mitsangana eo anatre. Rehefa ho avy zany Kristy eny amin'irao ny lanitra, anjely amin'arivo ny amanalina ny manotrina azy amin'izany fiaviana be voninahitra izany. Ny Apokalipsy toko 9 aza de milaza fa misy fahanginana tokony atsasakora any an-danitra. Izany hoe ireo mponiny lanitra rehetra miaraka amin'ireo delegasiona rehetra miaraka amin'ny Kristy eny amin'irao lanitra. Eo zany ny rendez-vous mba hitsena, mba hamonjy tsika zanak'olombelona. Fitiavana le rehetra zany a, tsy misy ohatran'izany raha mbola fitiavana. Tena tian'Andriamanitra isika. Satria nandaozana ny lanitra manontolo andeha hitsena tsika zanak'olombelona. Ka inona mahatonga anao tsy tapa-kevitra hanamboatra ny fiainanao, hanaraka ny fahamarinana hitandrina ny didin'Andriamanitra, hanitsy ny tokony ho ahitsy, hanala izay tokony esorina ary hanaisotra ny ota mahazo, malaky mahazo atsika. Ny fahadimy de zao. Hanaitra ny tany ty fiavian' Jesosy ity. Tena hanaitra tanteraka ny tany izy io. Satria voalaza ny Apokalipsy toko 9:12 ka hatramin'ny 14. Izao mivaky ny tena amin'an'i Jesosy. Ary nahita aho, rehefa novahana ny tombo-kase 9 de nisy horohorontany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary ho tonga tahaka ny raha avokoa ny volana, ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany, de toy ny aviavy manitsana ny voan'ny mata raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. De laza tahaka ny taratasy vaorongorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra de nafindra ny ala tamin'ny toerany. Mahatalanjona izany fanambarana izany. Amin'ny fotoana fiavian'i Kristy eny amin'irao ny lanitra de misy orohoro, isy ny horohorontany lehibe, mbola tsy misy tahaka an'izany. Lazaina aza fa mbola izy ny avandra vavety, handrava sy hamotika, handringana, ary ho levy ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Aza mieritreritra ny janona maharitreta, fa tsy maintsy ho ravan'Andriamanitra amin'ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Ao aorinan' izay Andriamanitra, zay vao iverina ao amin'ny fanamboarana sy ny fiheverana hamerenana amin'ny laoniny indray ireo planeta rava-potika tanteraka noho ny etraketraka Satana. Ny zavatra hitranga de zao. Fotoany dehibe manetriketrika izany fotoana ihavian'i Kristy eny amin'irao ny lanitra izany. Tsy mbola misy fotoana ohatran'izany hatramin'izay nisiny ny tany hatramin'ny namoronana azy. Io ny fotoana faratapony indrindra hanehoan'Andriamanitra ny hatezeran'Andriamanitra. Io no fotoana faratapony hanehoan'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra. Io no fotoana faratapony izay hanehoan'Andriamanitra ny fomba hisarihana sy hamonjena atsika mba hiala tamin'ny fahotana sy izao fahavoazana mahazo atsika ny fantrana, ny fijaliana, rary ny rafaranana ny tantarany tany, satria fa be loatra ny faharatsiana eto amin'ity tany ity. Mpivady mifamono, mpivady mifanenjika,
mpisaraka etsy an-daniny ny fampitoriana von'olona tena mampalahelo am'izao fotoana izao ny fanambadiny lasy ny lahy mivavy sy miva efa tsy asiana resaka tsony tsy izao ny planin'Andriamanitra tsy maintsy andray fepetra Andriamanitra hamarana ny tantarany tany ho faranana ihany koa ny fahotana ka raha vao miraikitra ny fahotana isika raha vao tsy mahafoy ny fahotana isika fa hoe mahafatifaty ty zavatra ty hiala nefa dia tiako ihany le izy de ho tavela ao ianao ary iraikitra ao amin'ny fahotanao ianao tsy ho afaka rehefa ho tonga ny fotoana izay amaranana ny tantara tsy fantatsika io na androany na raha-pitso na afaka pitso fa mila miomana mandrakarifa am'izany fotoana izany ny ratsy fanahy de voalazany tenin'Andriamanitra ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe mpife arivo ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra de hiery any amin'ny lavaka sy ny vatolampy any amin'ny tendrombohitra ary izy amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy menjera aminay ka hafeno izay amin'ny tava lay mipetraka ambony seza fiandrianana amin'ny fahatezerany zanak'ondry mazava arak'izany ny tenin'Andriamanitra ry mpiaino malala fa amarana ny tantara Andriamanitra te hamonjy ianao Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra tahaka ny reto mpanjaka sy lehilahy mahery miseho azo matanjaka sy mahery am'izao vaninandro izao ireo zany laza samyreare tsy mila an'Andriamanitra tsy mila inenina dia tsy maintsy horingana tsy tian'Andriamanitra ny horingana ianao ho avy eny am'ireo lanitra Kristy hanavitra anao hamonjy ny tany ry tanora malala tian'Andriamanitra ny hamonjy anao tia no vonjena ianao manolora ny tenanao an'Andriamanitra ao ka namboatra ny fiainanao miala am'izay fahotana tokony ialana rehetra aza mifikitra amin'ny zavatra tsy mety fa ao ka n'olo tena ho an'i Jesosy fotoana izao Jesosy ihany no hamonjy atsika izy ihany no afaka hanavitra atsika ary izy ihany no afaka hitery manao hoe mandova ny fiainana mandrakizay tiako ary faniriko ry tanora malala raha zasy ianao ho avy eny am'ireo lanitra Kristy no ifampitatana hitsenany Kristy eny am'ireo lanitra hitsenany Jesosy isika rehetra ny tanora tsirairay avy izay rehetra miaino fanandarana izao ny fianakaviana rehetra samy hiomana ho am'izany fitsenanany Kristy izany de hitantsika rehetra ne Jesosy ary androtsaka amin'ny fahasoavany ho amintsika ka raha sitraka ao ny hanamboatra sy hanolo tena ho an'i Jesosy de miantso anao amba hanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy ary tiako ny hivavaka ho anao manokana hivavaka isika Tompo Andriamanitra araina eo misaotranao manokana izahay satria nomenao fotoana androany nandrenesanay ary nafatahanay fa ianao tsy maintsy ho avy eny am'ireo lanitra ary tsy ho ela izany fiaviana izany ampio mba ho vonina am'izany izahay tianao mba hiala amin'ny fahotana nefa izahay ampio tompo malalo mba hiala am'izany fahotana izany izahay ampio izahay mba ho tapa-kevitra ka hiala am'izay rehetra tsy araka ny fanahinao momba ny fiainanay rehetra ary ampio mba ho tafajoro mandrakariva amin'ny fahamarinana zahay fahatonona aminahan Jesosy amen. Dia akasitrana feno ry tanora malala ry fianakaviana malala ry mpiaino malala isany ny fanarahanao ny fandarana momba anao mandrakariva Kristy ka raha ho avy eny am'ireo lanitra izy dia ampifaliana no hitsenatsika izany fiaviana izany mirary soanao mba tsisy hoverina iray aza indrindra ianao manaraka izao fandahana izao mirary soa ary indrindra ito